homme nommé Nicodème. Il aimait Jésus mais il ne comprenait rien. Il était un homme nommé Nicodème. Il aimait Jésus mais il ne comprenait rien. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, il faut naître de nouveau. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, il faut naître de nouveau. Il était un homme nommé Nicodème. Il aimait Jésus mais il ne comprenait rien. Il était un homme nommé Nicodème. Il aimait Jésus mais il ne comprenait rien. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, il faut naître de nouveau. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, il faut naître de nouveau. Eny azy a fa le miarabatsika tsiraray avy indray androany mety gaga ngamby ianao hoe inona indray zany izy zany. Le hira de milaza hoe il était un homme, nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Nicodémosy amin'ny teny malagasy, fa amin'ny teny frantsay le izy de milaza hoe Nicodème. Il aimait Jésus mais il ne comprenait rien. Tena tiany Jesosy izy fa tsy nahafantatra ninina mahakasika an'Andriamanitra, mahakasika an' Jesosy. Io lehilahy io a de ao anaty baiboly de antsoina hoe fariseo. Mba fantatrao ve zany fariseo zany? Ny fariseo ao anaty baiboly a de mpivavaka be, de zareo a tena mankatony tenin'Andriamanitra, mbola tsisy ohatran'izany. Ary misy lalàna be dehibe taloha de zareo mankatoa an'ireny lalàna reny. De Nicodémosy a anankiray amin'ireo fariseo reo, fa amin'ny fariseo tamin'izany a be dehibe zareo. De zareo a anisan'ny mampiavaka an' zareo a manao akanjo isan'andro zareo manao akanjo mirebareba miavaka foana. Angambany a raha zao fotoana zao ianao mahita pasteur Simon Pierre de ohatran'ireny ingeza amin'ny fariseo zany e. Fa ny pasteur Simon Pierre rehefa mety hoe isaky ny fotoana manokana mampivavaka izy zay vao manao an'ireny akanjo reny. Fa ny fariseo tamin'izany a isan'andro zareo manao an'ireny akanjo reny foana. De anankiray amin'ireo a i Nicodémosy zay lazaiko anao. Fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny Nicodémosy? Nicodémosy a araka nambarako taminao teo de fariseo izy, zany hoe tena mivavaka be. Zareo a mifady hanina de mivavaka. Zany mifady hanina zany nge tsy mihinan-kanina fa mivavaka fotsiny de ataony hitan'ny olona rehetrarehetra hoe mivavaka izy. De ny fariseo rehetra ny akabeazany ndraiky izy de tsy tian'i Jesosy. Fa manino izy ny tsy tian'i Jesosy? Tsy tian'i Jesosy zareo a satria Jesosy tsy mba manaraka amin'ny fombany zareo. De tezitra foana zareo isaka mahita an' Jesosy. Indray le Jesosy tsy tiana io, masosotra anay io Jesosy io. Zareo mantsy a tena miseho amin'ny olona rehetra fa tena mpivavaka be. I Nicodémosy zay lazaiko anao anefany a de zao itsotra amin'ny fariseo rehetrarehetra hoe tsy tian'i Jesosy, fa izy tena tian'i Jesosy. De mba te hiresaka amin'ny Jesosy izy, de te hanakaiky an' Jesosy izy. Ina reno ataoko hiresako amin'io Jesosy io fa mba te hiresaka aminazy ahy e. Izaka izany Jesosy lazaiko anao zany. Io Jesosy io ange zanak'Andriamanitra e. Io Jesosy io anika Andriamanitra e. Fa izy tonga tety ambony tany a amonjy ny olona rehetrarehetra. De rehefa tonga tety ambony tany izy de naka endrika olombelona. De aveo a lehibe de rehefa lehibe izy de nitory teny de nanao asan'Andriamanitra. Fa izy a tsy tian'ny fariseo izy. De ny zavatra nitranga raiky izy a de zao. Natahotra be Nicodémosy hiresaka amin'ny Jesosy satria raha vao miresaka amin'ny Jesosy izy tonga de hita namany. De sositra be namany de mety ho tezitra aminazy a de mety tsy hiresaka aminazy tsony.
tonga izy Nikodemosy ahoana reno ataoko hoe mba iresako amin'io Jesosy io ina reno ataoko hoe nahita hevitra izy tamin'ny andro alina be izy nakao am Jesosy fa satria amin'ny andro alina tsy misy mahita de lasa izy jaikojaiko izy sao de misy mahita sao de misy mahita fa amin'ny andro alina izy nakao am Jesosy am'izay tsy hitany namany tsy hitan'le fariseo namany fa raha vao hitany namany izy tonga de tezitra be aminazy daholo namany fa avy eo am'izay izy nakao am Jesosy izy odio de mivoaina de rehefa mivoaina de izaka izao azafady ozy izy Jesosy de ozy izy Nikodemosy za ihany amty aigna ana sao de misy mahita fa za te resaka aminao de miditra tao atrany Jesosy i Nikodemosy satria nisy trano anankiray zay mipetraka tao zany Jesosy de niditra tao koa izy de miresaka tamin'ny Jesosy izy de ozy izy Nikodemosy hoe zao fantatro fa ny zavatra ataonao rehetrarehetra reny fahagagana ataonao reny satria Jesosy nanao fahagagana nampahiratra ny jamby izy nampitsangana malena izy mampitsangana maty izy fahagagana be deabe nataony Jesosy de ozy izy Nikodemosy tsy misy mahay andreny fa Andriamanitra mahay andreny fa mino mihitsy Andriamanitra mihitsy angambany ao anatinao Jesosy fa Jesosy nahita Nikodemosy fa ozy izy Jesosy hoe za manana zavatra lazaina aminao misy zavatra tiako lazaina aminao Nikodemosy efa vavaka be Nikodemosy efa mankatoy zavatra be deabe lalàna ny zareo tamin'izany manaraka ny reny rehetrarehetra reny fa ozy izy Jesosy hoe teneniko zavatra anankiray ianao raha teo any an-danitra fa izao tsy maintsy ateraka indray ny olona zay vao mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra ahoana hony tsy maintsy ateraka indray ny olona zay vao mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra gaga be Nikodemosy ila koa zany ateraka indray zany tena tsy fantatry Nikodemosy za on-dehibe fa ngeza bebe volombava ty ve de iditra ny anaty kibomamana indray de ateraka indray tena tsy fantatry Nikodemosy ny dikany hoe ateraka indray ianao koa zao mino fa betsaka amitsika tsy mahafantatra hoe inona natao hoe ateraka indray nefa ny tenin'Andriamanitra de milaza fa raha tsy ateraka indray ontsika rehetrarehetra reo de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra de nitenen'i Nikodemosy Jesosy za efa ngeza be ty ve de hiditra ny anaty kibomamanay ozy izy Jesosy ianao ve efa mpivavaka be de tsy mahafantatra an'izany ianao ve mampianatra ny tenin'Andriamanitra de tsy mahafantatra an'izany fa mety misy amintsika reo koa mety efa mivavaka ela be ianao fa mbola tsy nare an'izany hoe ateraka indray zany nefa tena sarobidy melohan'ny elantsika eto ambony tany ny ahafantarantsika an'izany hoe aika raha vao tsy ateraka indray tsy mahazo miditra any an-danitra tsy mahazo ary rehefa Jesosy zay miteny hoe tsy mahazo de tena tsy mahazo miditra any an-danitra tsika raha tsy ateraka indray ahoana kay zany ateraka indray ianao koa zao mety tsy mahafantatra hoe ahoana zany ateraka indray ohatran'ny Nikodemosy efa mivavaka izy fa tsy fantany hoe ahoana zany ateraka indray zany de ny Baiboly anie milaza rakizy ny atao hoe ateraka indray zany aterak'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany 5:12 de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa hoe ateraka zany de misy resaka hoe zanaka zany hoe lasa zanak'Andriamanitra ianao zao zanaky ny dadanao sy mamanao fa tsy fantatra hoe fa zanak'Andriamanitra ve ianao fa ahoana ny ampatonga anao zanak'Andriamanitra ny ampatonga anao zanak'Andriamanitra kay de tsotra kely hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay mandray azy zany hoe zay mandray an' Jesosy ao am-pony zay mampiditra an' Jesosy ao anatiny zay mampiditra an' Jesosy eo amin'ny fiainany de lasa zanak'Andriamanitra
de zany engely ateraka indray mandray an Jesosy anaty ngeny dikany hoe ateraka indray fa tsy hoe miverina any anaty kiboma manao fa na hoe miverina any anaty tsy fantatro hoe kibonizy fa ny atao hoe ateraka indray de mandray an Jesosy amponao de lasa zanak'Andriamanitra ianao de zany natao hoe ateraka indray noho izany rakizy mety betsaka amintsika na olo lehibe ihany koa mety tsy mahalala natao hoe ateraka indray mety efa mivavaka ianao fa tsy zany nidirana any an-danitra fa nidiranao any an-danitra mampiditra an Jesosy ampo fa misy olona efa nakany am-piangonana efa ela be fa izy tsy mampiditra an Jesosy ampony misy olona mety manome vola mantra fa izy tsy mampiditra an Jesosy ampony mety misy olona tena manampy olona asahirana fa izy tsy mampiditra an Jesosy ampony mety misy olona mampivavaka olona fa izy mampivavaka fa izy tsy mampiditra an Jesosy ampony kanefa raha tsy ateraka indray tsika tsy mahazo miditra any an-danitra de tsy fantatry Nikodemosy zany de nampianarin Jesosy hoe enao ange na efa mpampivavaka na efa mivavaka be efa mifadiana tsy maintsy ateraka indray zay vao mahazo miditra any an-danitra de tsika rehetrarehetra koa melohan'ny alanao eto ambony tany raisao amponao Jesosy ho fiainanao de ateraka indray anao de mahazo miditra any an-danitra ianao noho izany androany tsika rehetrarehetra andao indray iveriny eo amin'Andriamanitra mba tena ho zanak'Andriamanitra mampiditra an Jesosy ampo ny dikany hoe ateraka indray raha misy manontany zany ianao hoe ianao ve afa nateraka indray de inona anao valinao raha ohatra napiditra an Jesosy ampo ianao de miteny ianao za efa nateraka indray fa inona natao hoe ateraka indray mampiditra an Jesosy ampo izy ary ny teo any an-danitra androany izy tsika ny teo any an-danitra raha teo any an-danitra ianao de tsy maintsy ateraka indray mampiditra an Jesosy ao amponao de hotahina Andriamanitra daholo tsika fa raha vonona ianao androany ny teo ateraka indray de andao averintsika zao vavaka zao amin'ny anaran Jesosy Kristy ivavaka tsika de ho averintsika zao vavaka zao. Tompo Andriamanitra misaotra anao aho noho ny amin'ny teninao izay mampianatra fa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy za teo any an-danitra noho izany anio midira atao poko ianao midira atao natoka ianao fa teo zanakao de teo ateraka indray de manjaka atao natoka ianao tompo mandrakizay amen. Nateraka indray ianao zay tena tsotra kely ny le izy fa isan'andro ianao ataovy azo antoka fa ho amponao Jesosy de ho tafiditra any an-danitra isika. Ho tahin'Andriamanitra daholo indray tsika de amin'ny manaraka indray veloma daholo.